ry mpivady sy ry vahoaka maniry anambady, mila miaino ity ianareo. Te hanatokantrano tsy manjary ve ianao? Ataovy lohalaharana ny tenanao. Te hanatokantrano tsara ve ianao? Ataovy lohalaharana ary ny vadinao. Te hanatokantrano tena tsara ve ianao? Ataovy lohalaharana Andriamanitra. Tsy afaka itiany vadinao ianao raha mitady ny ho an'ny tenanao, satria ny fitiavana dia tsy mitady ho an'ny tenany. Ka raha tokony hiaiza ilainy ianao dia ny ho anao ihany no fantatrao. Tsaratsara kokoa raha ataonao lohalaharana ny vadinao, ary ho tsara kokoa ny tokantranonao nefa tsy ho tsara araka ny tokony ho izy, satria raha ihany no mendrika ny toerana voalohany eo amin'ny fiainanao. Rehefa izy no voalohany dia tsy vitany hoe ametraka ny faniriany vadinao alohan'ny ianao ihany ianao, fa hanomboka ho tia azy amin'ny fitiavan'i Jesosy, hifamela heloka, hifanompo, hifampivavaka ary hiara hivavaka. Hiara hitombo ara-panahy ianareo ka ho afaka hanjoy ny antson'Andriamanitra ho an'ny fiainanareo. Nahoana no mionona fotsiny? Ataovy lohalaharana eo amin'ny tokantranonao izy mba hanehoany aminao ny tena antoky sy ny fanampadiana.